Mahakasika ny fizarana vatsym-pianarana teny anivon'ny université dia ny aiky ny fisian'lesoka teo amin'ny fizarana izany ireo tompon'andraikitra misahana izany sy androany nanamafy kosa izy ireo fa ny fisian'ireo namoaka lista tsy ofisialy ireo ahazon'ny vatsym-pianarana natonga ny olana ary dia efa nandamina sy nanome toromarika ny mikasika an'izany ireo minisitra tompon'andraikitra anankiroa ho an'ny androany farenana zavatra vely sy Chanel. Site efatra no miasa manomboka izao amin'ny fizarana ny vatsym-pianarana ety Ankatso. Mifanaraka amin'izay toerana efatra izay ny tety andro akanjo mpianatra ny vatsym-pianarany. Ny site anankiefatra iresahana io dia ny gymnase ny anankiray any amin'ny cathédrale droit ny iray dia ny cathédrale médecine ary ny bibliothèque universitaire na ny be io moa ny fahafantaran'ny mpianatra azy. Efa misy an'ity peta-drindrina ity eny amin'ny université mbola ho aparitaka koa any amin'ny site-ny ministère rotota sy ny poma sy ny université ity calendrier na ny tety andro ity. Efa mipetraka ety atoerana ireo tety andro ofisialy ireo. Isy ihany koa ny fampahafantarana mialoha ho an'ireo mpianatra tokony haka ny vatsym-pianarana. Manomboka androany hariva dia anao zay natao hoe bulk SMS, zany hoe ireo mpianatra rehetrarehetra mahazo vatsym-pianarana ny ampitso dia andefasana SMS tsara no manamarika fa ireo SMS ireo dia omena anarana, zany hoe bourse.mg no mpandefana izy ireo ho an'le mpianatra tsirairay. Tsy tokony hisy intsony manomboka raha ampitso ireo mpianatra tsy ao anaty tety andro sady tsy nahazo someso tonga ety Ankatso. Nanamafy ny tokony hanajana ny fepetra ara-pahasalamana ihany koa ny ministera rotonta.